samy matahotra zay mahazo anahy tadio tsara fa mahazo anao koa zay any manana no avonao eritreretina fa mieritreritra ny aninona hono zato izy anao divorce tsisy misara mainy zany io tsisy dikany amintsika amin'ny manao an'izany eny rehefa ho atao tsisy dikany izany dia ataoviko ho hitanao tsara izany fikambana amin'ny mpiaro ny zon'ny vehivavy hijoro hatramin'ny farany izany hay dia zakao ary mivoaka an'izay zava-misy eo e otry za koa efa nandinika ny tokony ataoko taloha be taloha aza ny matahotra anao zany amin'izao non eny ary tena manimba zavatra be dia be amin'ny fiainanay mihitsy ny fanakorontanana nataony bandy io mila mitandrina fotsiny izany nareo raha vita an'izany moa ka aninona sady andao aloha andeha ka ohatrany tsy azo antoko ity toerany ity tsy haiko izay ataon'ireny olona ireny fa tsika aloha fa niala ninona foana sady so dia tokony andeasa amin'izay za andrely izy zangy izy ty sakaka amin'ilay e ka zany eo fa tara be ka tsy hitako izay atao andeha mody zao no mety surtout anao mitondra vola be dia aterinao ahy zany zana ve jumo e ndao ary fa tsy ziskany aminareo any kosa Nanganakory nangakory nandeha nangaya fitiavako anao ty tsavony fanao tiako na maromaro volagno itety kampisaraka ndre hino raha handalo zavogno amin'ny fiaragna aminao na morana mafy na mangidina mamy za tsy ale ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe falandate ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohine atsika ko mifampatohy Bonjour Ndry. Bonjour, ça va? Tsisy nitady anao teo Madame raha mbola tsy tonga. Ay, soa ihany zany.
Za ky mbola miregle amin'ny problème le namako tareto. Fa rindresaka tao koa. Monsieur Rafidy nakalagy teo dia lasa aritina voakaly. Dia ahoana ky? Sendra manony amiko indray zany. Ndry, anganareo tsy mifanaraka? Zany fa tsy mahafaly anazy mihitsy le mandraisan'ny madama Antsiory. Le hoe izy nafindra tany amin'ny Brown ve? Efa reny disadisandry zareo reny akia. Reny ihany no mitatra. Ka miampy an'ity izy le tsy avela amin'ny madama hiaraka aminy amin'ilay dîner d'affaires ity e. Zay kay zany nampiakatra azy teo. Ka hitandry io dia izao. Ry zareo lehibe ihany no miady foana dia tsika ty ambany aty ny lasibatra. Tsara kita tsy hitako izay nataoko, ohatran'ny hoe zany indray ny diso. Bonjour. Bonjour, madame. Ça va? Oui, ça va. Tena tsy mampahita tory mihitsy ky niditra n'le miaro vola. Tamin'ny firy aho vao tafafo. Dia ahoana? Milamina. Milamina ka. Efa voarainareo zany le mailana rehefa andrafidy. Izy io. Maro ihany ty misy Rafidy. Aiza no ataoko anao zao? Fa ahoana? Tena zava-doza be. Fa sao dia afaka alohanao zao e. Fa nanino se? Saika nisy namona. Sao fa tafatsoaka tao. Han? Sao dia afaka hitanao toerana azo antoka aloha zahay. Afaka misitrika. Tsy naharay an'izany zay ka? Ilaina amin'le rendez-vous hariva ny contenu an'iny. Dia ahoana re zany? Danaky alay vo. Izy ary tsy ao? Mbola tsy tonga? Efa teo izy fa lasaka. Ary ohatrany tsy hiverina intsony aloha raha ny paoziny teo iny e. Vao nitantarainy sarika teo mihitsy ohatrany tezitra be hono izy le hoe tsy tafiditra anaty lista. Tsy azoko. Efa gafy mihitsy n'izany. Atsoika ilay olona dia atao vi-paseny direct amiko a. Ok. Ka aiza re zany e? Za io zao vao mivoaka amin'ny fiasana. Tsy mety amiko any. Atroy ary zay misy ase. Tonga dia ho avy ianao sao dia zao a. Zao dia zao. Ay, aza metsiketsika eo. Vai le ty e. Misy ino? Famono misy maty kosa aloha eto raha tsy mazava zao a. Za ndray zany nevera lafa mivadika. Efa mifanarahany lisany zao. Olo ty. Tsika sy elany ty samy tsisy nietsika teto e. Elahy rangany ny ambina azy teto tamin'izany resaka tamin'ny arivola. Dino no tombotsoako amin'izany. Alahelo ny lahy amin'ny arivola. Tady efa vavan'ny lahy zany. Da iny na tonga ny lahy tsy taitaitra teo. Allô? Tsiori? Aiza elahy? Tsy maninona ka. Fa zao lesy a? De fo any lavarina manonofo mihitsy io. Raha nieritreritra kely elahy. Tsy tonga de nikoropaka fa avy de nakany an'izay nisy anazy tany. Aranga tsy matoky any lahy. Ina ny assistelina tamin'izy le niantso teo? Le olona niaraka taminy ny atahorana. Ka tsy elahy ihany no niteny hoe ifony vy e. Tongolo ka hatrany farany e. Zao? Eny e. Tsy maintsy efa raha fifanomezan-tsiny moa zany izy ty rehefa tsy mety ny atao. De ahoana zany zao? Tsy maintsy atao zay ahitana an'iny. Tatsika sy elahy indray no sorony eo. Inona tsy tonga de andehanana any an-tranony any? Any amin'ny miary vola ve?
Ainisy an'izany. Tena tsy nampoisiko ny namandrena misy Rafidy. Ka tsy fantatry hoe iza naneraka andreo bandy ireo. Rafidy mbola gaganareo ihany. Tena tsy matahotra maty ry zalahy. Laza senga zany zalahy tsy mieritreritra fa tsy vola. Misy matoky efa mbola mitady anazy ao riny. Ka zay ngeny tsy azoko hoe tsy asa iny sy mifanatrika amin'ny madamo Vero. Tsy manana ny marina indray mijaly sy mitsoaka ohatran'izao. Fa tadidinareo ve ny resaka nataoko taminareo farany? Efa hoe za vonona nampy anse. Ndaro hoe aleto fa dia tratra eto. Okay. Fa any amin'iza indray any voavaly daholo zay fanontanian'la. Miandry atsika any raha tsy fantatra akory. Eny e, fa le ry moa zany raha hoe lasa nitsoaka dia mety hoe lasa iza. Mopera aloha zany no tena kaiky azy. Fa mety hoe tonga dia lasa ny mpitandro filaminana koa. Tena tsy omby masika intsony no manenjika antsika selahy amin'ity. Fa entre radio mihitsy mpitandro filaminana sy miaro vola. Inona ary ty andro miditra ty? Vadika ty amintsika amin'ny trano mandray zany zao mason'izao tontolo izao. Ndao rangao any amin'ny mopera. Dia aninona any? Hitondram-bavaka sady manao ataky. Za foana ny lazaina fa manao hevitra taingina. Fa ohatran mety ihany e. Ny inona? Sady famonjena ho antsika zany rahalahy. Zany ve dia hitombony? Ao amin'ny tranon'Andriamanitra tsika mialokaloka raha raikitra ny sakoro. Ndao! Dia ahoana zany le ronde vorariva? Ha? Ka miora tsy niantso anao? Ay, efa niantso anakaizy ka. Dia ahoana marina amin'ilay fipetraka an'iny zany? Hitany lahy, ekipa jeune zany no tena maharesy lahatra amin'ny partenaire. Dia izay ny antony safidianako an'lahy. Dia ahoana zany na situation-tsika anie zao mbola tsy haiko manahoana sy manao any. Ny fijoro lahy dia efa zava-dehibe. Za zany afaka mba mitondra fomba fijery koa. Hoe ny ambition-ko an'ny société. Hoe vis-à-vis eo amin'ny ireo mpampiasa vola ireo. Ah bon? Tena zany mihitsy ny ary ny olona tadiaviko. Zany. Fa ny fitafiana zao mila mihaja. Tenue correcte ve zany? Sa ho any amin'ny botika tsika. Aoka amin'izao fa manana madama koa ve dia anao an'izany fa tsy. Hey, dia ahoana zany ary ny fotoanantsika? Sa hiaraka kely aloha dia avy eo misaraka? Tsy tokony mbola andalo any am-piasana ve? Aninona antsony? Efa voalamiko ny amin'izany. Dia afaka mandalo ary amin'ny namako ary vetivety ary za. Namana iza lesy? Bandy akamaka. Hey, ialahy koa manay taitra. Fa hola? Noheveriko fa vasivazika amiko izany e. Raha tena marina tsy dia olana nafatany misy asioma mihitsy ny problemako. Ka inona zany ny tena olana? Ny aminay sy madama mihitsy nefa tsy milama. Najabany any tena marina. Iny kosa aloha tena erreur-anse mihitsy. Boborofo zao fa dia nisy fifanerena tao. Tafalatsaka taminazy ahy. Nanana fitiavana tamin'ny Vero any tena marina. Ka inona nefa ny tena andrasan'se aminy? Dia tsy haiko fa dia efa tonga ho azy teny fiarahanay. Nefa dia fantatry se fa hiteraka aretim-po an'ny Simon zany.
nikarany ka tsy nahafantatra zany tamin'ny voalohany tsy haiko hoe taty afara angambany ka viazary ny andohan'ny sisy ny resaka tao ampiasana de tsy haiko fa efa nanarana any adio koa kina manakana setsy ijoro ny tena marina madame Very mbola tsy au courant hoe efa noravina ny disidisina Simon maty ve moa loha itsangana tsy hay mihitsy ny problème mila fandiniana lalina zany tanga hoaka manahirana be mity Fery ty ely izy ange mbola azo arenina fa de miankina am'se ihany masera fidy na mbola andadilada madame Very ary tsy azo ny rariny za mihitsy de ahoana ary zany ny hevitra raha possible aloha de niangavanao sao de mba mahita toerana azoko isitrena aloha mandrapa tsy maintsy mba anytanitany namana ihany zany aloha sao de mba misy afaka manampy an'se fa ngamo raha namitrano tsy mety ko na mivady amanjanako ary tsy ho an sécurité raha mbola mitoy zao ady zao izy kosa ve de avitan'izany raha mbola teo Simon sahako mifanatika tamin'ny direct raha azoko tsara nge zany nao koa matahotra anazy fa zandre tsy mihemotra zany raha tsy tonga eo ampelantanako ny fahefana rehetra sarotra be zany ka inona ary ty ataonareo ty le hainareo tao arina tao de tsy niteny lako raha mbola amikozy farany eo de mahazo amiko nareo ve voan'ny aromontany tsy mety ny ataon'ny lisany maninona mifamitaka tsy fombanay zany zoky fandaminana ny saika ao atao lisa mitsamma mihitsy ny tsy milamina lo hiaraka ho any an'lery fa tsy any aminareo ve any aminay ahoana ary lisany sambotra azy teo miala tsiny efa lasa izy maty ve mihainy fandrekirekena teo zay de tsoky takaka tsy hay hoe aiso aza mody ajala tsisy valotany lisany saka be loha eo tena resaka matro zany zoky na zay ara zao tena tapidalaka le ifanary an-dalana zany nda ho ary fahazamana tena ny ahita lalana amin'io fa inona ny tianao lazainy aty amiko ny lakile saverina amin'ny lisany impiry tsy zantsony zao ny blème maro zoky zay fika ahitana an'le ry zao ny tokony atao tsara zany maherery lisany sa manao an'izany fa inona ary ty zay fotsiny tokony fantatra aloha andeha amin'izay nikozy sakafosika fa mety ho hitanareo zany ny toerana isitrihan'le ry na mahita lesy na tsy mahita tsy rarahako zany aza tao an'izany bainina fantatrareo ihany ny valerany mission io tsy rarahako zay resaka ny fanaovan'ny lisany sy miary volany fa manomboko zao samy manany lalany tika de tsy hifanaraka ntsony zany valala lesy tsinjomandry ambavady zoky aza manao an'io moa fa inona ary ty zoky tena lasa ady telo lesy zany ty Afera ty le izy zany zao miandra nyty carence aza mieritreritra n'izany ianao fa efa mifampiresaka tsara tamin'ny dokotera
Efa mba safatsaka nefa izy. Efa eo. Fa nytoy an'izao mila eritreretana. Za io zao vao saika hiresaka aminao mihitsy. Fa misy iny? Tena miala tsiny atolotra. Mety tsy afaky ny akaty tsony angambany a. Ndray. Fa ahoana? Fahasalamany tika ny zava-dehibe. Ka izy ne mbola tsy tena salama tsara e? Favaka amin'Andriamanitra tsika. Tiako izany teninao izany. Raha olona hafa angamba niaraka tamiko tamin'izao problème izao, tena mety efa nanary an-dalana mihitsy. Tika eo ihany fa ilay fiainako mihitsy amin'izao no tena hitako misy fiovana be. Zany? Dia ahoana ny réaction mamanareo? Eny efa fantako na tsy hiteny azy ianao. Dia betsy zany izao ianao. Ka izay mihitsy nane manahirana ny saiko io e. Tsy tia mety problème anao a. Efa azokazoko sara tsaina ihany hoe tsy ho eke mamanareo mihitsy ny fifandraisantsika. Zary vao mifanena taminy tonga dia nitsiny. Andray. Tsy tia miala elo anao fotsiny. Tena miala tsiny tolotra. Tena menatra anao a. Tsy problème kis izany. Sa amin'ilay tokapo kely koa dia efa zatra fijaliana. Ndry tena mampalahelo anahy ianao. Tandriamaritra dia mamanareo indray no hedivanao any. Efa haiko ny tiany atongavany. Izy mihitsy ny tsy mieritreritra. Ny mandefitra ký manana andrariny foana. Mahaiza mandefitra. Za ohatra ny te hitondra anao any an-trano. Hanao inona antsika? Hanazava ny sain'ny mamako. Amin'ny fifandraisantsika. Fa izy ho tsy ahatoky anazy zany mihitsy. Tsisy an'izany. Eo moa e. Na dia ny amin'ny amin'ity ka fotsiny ary ve? Tiako rangahy sy dia. Eo tsy hitako hoe atao ahoana. Nareo lahy? Ahoana nareo lahy? Tiana vaovao? Tena resy izay mopira. Tonga hitalao aty aminao. Mamela ny fahotanay. Fako ny amelanay sy miriko atao. Ka tena tsy mazava amiko izy ke zavatra tianareo langatana amiko e. Mazava azy. Ka mitambatra be ilay problème mopira dia na zay aza sahirana manazava. Fa nga tena tsy ranaiky misy le dokoletana. Arak'izay nazava izay mopera. Zahay variana nitady an'ilay olona tsy ho hitanay mihitsy. Le entana nisy nanararoatra. Fa raha azoko tsara hitana lafo vidy zany e? Mora vidy ka. Eny e, tsy dia tena hoe vidy loatra fa valera entiny. Dia inona ary zany ny zavatra tianareo latoko aminareo? Tondram-bavaka mopera. Tena tapidalaka le zay. Raha ny sitraponay izao a, dia tsy te hialy eto mihitsy izay mandampisava ny rano tantara. Tena tsy mety zany. Eny e. Nefa aoka tsy ny sitraponay no atao fa ny anao. Zay koa angamba ny tsy mahalala fomba. Mety kakaterena dia nandeha tsisy jiro. Efa zava-dehibe aloha ny fahasapahan-tsainanareo lahy sy ny fahafantaranareo fa misy Andriamanitra.
fa inona tsy lavorary mopera tsy fahasainareo miantrika ny olana azo atao tsara mihitsy ny fanatona fanazava mifampiresaka. Eny tsy maintsy zay ngamba sisa zany sao mivaolana faraniko. Raha mba teo mantsy zao Mario dia izy no entinay mandresy lahatra anoneranay ny adisoanay. Fa tena tsy hita mihitsy ve izy misy azy? Fa nga dia tsy maintsy izy e. Fa tena tsy hita mihitsy zany izy misy azy. Fa nga moa tsy maintsy izy e. Za zao efa mieritreritra fa tsy misy idirany tsoa zao zavatra zao a. Dia aza mieritreritra mopera. Za zao efa mahita amin'ny madama mitsikitsiky mihitsy voampotra hoe Mario. Madama mitsikitsiky ka valy ny olanako. Tonga ianao. Za vao saky antso anao mihitsy. Mandroso? Ie. Petrapetra. Ie. Efa vita ny famindrana azy. Tena misaotra betsaka dokotera. Sady za zao vao avy nandray antso tany amin'ilay klinika amin'ny vantanany mihitsy. Za io zao dokotera tena sahiran-tsaina mihitsy raha tsy misy anao. Le sécurité any koa mila fitandremana be. Eny jerentsika daholo izay hevitra navotana anazy izay asalama azy aloha zao ny ataontsika. Fa ahoana marina moa zany zao ny fitsaboana anazy any? Sa hoe tonga dia raisindreo an-tanana? Tsy maintsy mbola misy fanampiana avy aty amintsika foana aloha ka. Tsy olana ny amin'izany ka. Sady efa nanome toky an zareo araka le resaka efa nifanaovantsika ireny. Sao dia anao indray nivadika ao. Aza matahotra ianao raha ny amin'izay. Tonga dia raisiko an-tanana daholo ny fitsaboana anazy rehetrarehetra hatramin'izay mba fankasitrahana kely ho anareo. Eny zay aloha aza dia mbola resahana be fa izay asalama azy aloha zao ny ataontsika. Eny na izany aza ianao koa nge tena betsaka koa ny zavatra vitanao. Eny fa sady ianao ve dia mela azy rery any? Tokony ho hitanao koa izay toerana tokony misy azy. Ao fa tena ezaka faran'izay sokony mihitsy amin'ny zavatra rehetra. Fa mampieritreritra anahy fotsiny ao hoe izy ary ny ray misy azy. Tokony hitady amin'ny fomba rehetra mihitsy ianao nahitana ny ray misy azy. Fa tena mbola ela be mihitsy moa izy zany no any. Miankina amin'izay mety fahasitranana eo. Tena tsy aleo ve dokotera aloha salama tsara izy zay tsika vao miditra ny amin'izany. Efa petrako amin'izay aloha makasika an'izay dia raha sanatria moa tsy hita izy dia anareo zany misolo toerana anazy eo. Aza atao vazivazy nga marina fa tena. Zay. Inona jery lia teo? So dia misy anam-piana ary madamy zany anie tena mbola mitana mihitsy ny manambaka tanora. Odry, za nga efa antitra. Fa ho betsaka ihany ny taraiky amin'izany baolina alehanareo zany a. Baolina. Asa ny alehako any.
efa ho mafiadinareo mihitsy zany zao. Ninona? Le mandresy lahatsabahery de fo. Tenteny foana. Bailleur de fond. Efa nandalo teo nga miary vola? Ohatrany manana problème be le zanakareo a. Fa inona ny teneniny taminao? Maso mijery fotsiny a. Zany hoe tsy miteny fa malala miafiny. Ary ianao zany tsisy atao fa mitsikilo fiainanay fotsiny. Inona zao fantatrao? Oy, adiniko le nanidy an'le vavandry. Zay aloha madama. Lita! Lita! Rapida kosa le zany tena promotion lisan'izany a. Le mondo soirée tele araka madama izy. Madama izy aty. Le dizaine ao an-tanànao. Kozy fe. Afaka ianao zany. Aza dininy akama. Fa le izy resakasa dia tsy afaka miala mitsiny. Atao malay zao zany madama lisan'izany. Mbola azo idirana very zany. Zay indray lazalahy tsy hiova mihitsy le ty. Ialanga ianao tosika amin'izany fa tsy hoe tsisy dirako zany. Raha tsy vahiny am'laza. Fa nanao aloha tany amin'ny hôpital tany. Tena saika crime be ty. Fa nazanona zany mbola tsara sanjila foana aloha hatreto ny tena rahalahana. Fa ahoana? Ohatra be voka ngeon'le ty kay. Dia lany reny? Tena mbola tsy fantatra zany. Zay mihitsy ny nahataraiky an'le fitsaboana tany. Fa ngamo tsy nareo niaraka taminazy? Za miteniteny foana alahy. Aiza moa le tsy niaralako izay nataony tany ambadimbadika tany. Dia zay mihitsy no natonga an'le izy tsy maintsy nafindra toerana aloha. Dia andray no miketrika ny fahamarinan'ny rehetrarehetra manao fanadihadiana. Tena marina fa mba ho afabela amin'izany alahy. Atao koa izy irela amin'lahy. Fa efa famonoana tena tsy malty dadiavin'lahy io. Tena tsy haiko ilay sarizandry. Hafa mihitsy ny santimanko amin'izay sipa anankiray izay. Tena hafa mihitsy. Anantro tena amin'ny figadrana ny Afera. Tao foana ne? Le izy ngele sy efa fantako hoe tsy mety. Fa mety hoe tena efa zay mihitsy ngamba le fandaharana. Efa lehibe moa nareo zao. Sarotra amiko tenainareo. Fa na dia izany mitandrema ihany. Marina rangasan'ny ralaha. Tena akamamarina lahy. Sotra ny latsy ny sorina aloha. Iny moa no mampinamany. Fanazanina zany tokony efa mba mihetsiketsika amin'izay alahy. Tena izany foana marina lahy. Fa za zao tena mbola misanganina mihitsy. Fa hoana ty, misy inona? Taraiky amin'ny sipa zandriny lahy. Ataovy resaka maty, sipiza le ty. Kiliato amin'ny tanàna tena. Ary le ty kay fetsifetsy rehefa tsy eo fa mandavaka moramora eo a.
Za zao mba sipa ray mba masetra anakazy. Fa ny alla sipa jiaby zay mitondra problème amin'ny lalany arahany la dolo. Zao la mijoboka. Zao tafiditra lahy io dia ahita amin'izay manomboka zao. Dia ho hitan'la hoe ohatry ny ahoana ny tsiron'izany fitiavana izany. Aleoaloha andeha hiasa fa taraiky eto e. Mba asio selfie kely maivamaivana any la rehefa tonga any. Atao laina indray zao. Bakana vitamine kely an'le mamalana. Mahazo ianao androany. Ka za mihitsy ny efa natahorako. Ianao anie sarotra teneniny. Fa za manino? Aiza feko zarazaraina amin'ny tsisy dikany vola. Olona manao misy ao tsisy dikany azy. Fa efa niresahana mama taminao anga? Efa azoko momba amin'ny Mario. Fa nareo aloha tsy ahita ravina varatra amin'izany. Ka za mihitsy mampiasa ny saiko. Ohatry ny rebrebendry dida amin'io fotsiny a. Ianao adalànako. Ny volanao no anjanjainy. Le Mario mihitsy mampime. Taiza koa nisy rendez-vous ilana tambony izany. Tsy azoko. Izany na farany andro dida. Vola be angeny takiny e. Zay somary eo ary efa niresakako. Taiza? Efa nifankahitsy zay. Fa Mario zany tsy mizazan'izay resa-bolanareo zany. Le matesa faingana reny. Ary za fotsiny kay izany ny fitandry. So ihany aloha fa mbola tsy nanome an'ireny na ariary ary. Dia hoe taty ary. Ataonao inona? Tsy mila fanampiana. Madama rehefa manaitaina be, manantena ny ahita amin'ny Mario. Ianao nefa tia tanapolo. Aza reperebena amin'izany aloha saiko ka. Mbola mafy loha ihany. Aleo rapiso miresaka tsara. Araka an'le nazavaina teo, tokony tsisy atahorana mihitsy ny risika mety hitranga amin'ity asantsika ty. Moa malalaka raha teo koa ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Le izy koa moa mifanaraka amin'ny stratégie-ny orinasa mihitsy. Surtout amin'le fampiasam-bola antsika. Dia irarina mba samy gany antsika. Dia mba hoviana lavitra ezaka ilay izy fa tsy jany eto. Dia afaka metraka fanontaniana ohatra ka misy tsy mazava. Mazava tsara ka, makasitraka. Azafady indrindra, tsara ho fantatra ihany ny toy ny programma antsika aorianan'izao. Eny tsy hampiandry anareo ela intsony angamba izay fa hiroso amin'ny fikarakarana formalité rehetra amin'izay tsika. Izy no mandamina an'izay. Raha tsy mino mama dia hoentiko aty mihitsy izy dia hanazava an'izany. Inona ny fampiresahako aminy? Tsy zavatra sokatondry fotsiny tanterahana dia vita. Ka sarotra amiko ange izany ary mamy. Inona ny sarotra amin'izany? Na manamako an'ity ka fotsiny ary. Ohatry ny hoe manary azy aho dia tsy tiako. Efa zavatra hafa mihitsy ny eo an-tsainy ity. Matondry mbola misisitra ifanerasera aminy ihany. Sa misy famatorana? Kosaka. Aleo mihitsy izy hoentiko aty dia nahorony fanazava. Atao inona ty? Oako izao. Fa tsy hitako ihany izany. Tsy mila azy fa raha ity ka mampalahelo andria.
efaiko ny didiko a manamandry azy. Tsy efa avy-bangina koa ve izy zao? Tsy tafandalo tany a dia tsy fantatro. Fa taiza mondry io zany? Nialatsiny tamin'ny tolotra. Tena menatra anaovanareo an'le olona. Indray ve nialatsiny? Vehivavy adaladala, aiza ny tsy ararotiny? Fa manararoatra ahoana koa e? Fomba ny lehilahy nge tsy mahay mandangolango. Diso be mama. Tsy mbola nahatsikaritra na teny na fihetsika hafahafa nataon'ny tolotra tamiko hatramin'izay mifaneraseranay. Mbola ho avy zany dia ho hitandry tsara. Zany miresaka aminy fa tsy mamako. Zay zany. Resaka fanendrikendrehan'olona daholo zany. Zao atao farany masonandro androany ny tenenanao amin'ny momba ny lehilahy iny. Dia miteny azay. Hay andehanareo. Sady foana iara ikorana fa mbola be ny zavatra ho sahanina. Eny omendalana nareo fa mbola mamerina ny fitsorana trany. Mahafinaritra sea. Tena mila olona tahaka ny sezao mihitsy ny firenena. Rasy fa avokako nareo. Hay andeha koa ndry. Tsy maninona fa afaka miaraka aminay izy ka. Aterinay ndry. Misaotra nareo. Misaotra tompoko. Misaotra. Tsy nga mbola hoe la. Andeha ka. Aza may kela. Fa hoe. Vita ny latsara kosa aloha émission a. Za aloha dia efa tena tsy amboka be mijevana vavany fanontaniana. Fa ny latsara kosa aloha ny nandresy lahatra ny zareo. Ialahy tinga ma tena tangorona ny vehivavy mihitsy. Dray. Madama mahita tenena. Hita fa marina zaniko. Eo dia mody sary tenatra eo. Zao zany ny antony andrarana. Monsieur Rafidy. Efa napoziko. Misaotra ny se. Dinona zany zao ny ao tsainao amin'izany? Zao ve moa andainga. Efa lasa le partenariat teo dia vao andeha hody mihitsy ayo. Za moa aninona fa dia zavatra ohatran'izao foana namezana tsiny matetika. Maro volagno itetika ampisaraka ndray hino raha handalo zavogno amin'ny fiaragna aminao na ho morana mafy na mangidina mamy za tsy ale ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe fa landady ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohine ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe fa landady ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohine